fahavalo. Asan'ny apôstôly toko faharoany 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izao ilaina ampilazaina ny jubelam-paminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no mandatsara ny fanahyko amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lahy antitrareo amin'ny nofy. Ary ny mpanompo na lahy na vavy dia andatsarako ny fanahyko amin'izany andro izany ka dia aminany izy. Iza hoy ny aminany inao averitsika asan'ny apôstôly toko faharoa 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Afaka miara mamaky isika zafato. Fa izao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsarako ny fanahyko amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lay antrareo amin'ny nofy. Ary ny mpanompo na lahy na vavy dia andatsarako ny fanahyko amin'izany andro izany ka dia aminany izy. Tenenao zaza zay. Dia jereo koa leo akaikinao ianao koa zay hoe tsy ny tenenako anao hoe ajaho tsara io leo akaikinao io fa mpaminany io olona eo akaikinao io misy autorité io rehefa miteny. Misy lehilahy feo mivavany rehefa miteny izy. Tamin'ny andro ny jubelam-paminany dia efa nilaza ny zavatra ho ataon'ny olona rehefa ho feno ny fanahy masina Andriamanitra. Dia hoy izy hoe ny fiainan'ny olona ho feno ny fanahy masina ny arinany dia manana lasa aminany izy dia ahita fahitana. Marina fa nizarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra teo ianao dia farafakely ianao na ianao lahy na ianao vavy. Amen. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy na ny zatovinareo na ny lahy antitrareo, izany hoe tsy manavaka izy na tanora io na olon-dehibe io, tsy manavaka izy hoe lahy fotsiny na vavy fotsiny, fa hoy izy hoe na ny lahy na ny vavy dia aminany tsy ahita fahitana. Ianao zany olona akaikinao io tsy biby io, izy tsy niteny hoe ny biby fa hoy izy hoe ny olona. Amen. Ny mpanompon'Andriamanitra. Ny faminaniana sy ny fahitana dia nataon'Andriamanitra mifanandrify amin'izao andro farany izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe any amin'ny andro farany hatramin'izay natan'ny tany dia ny olona feno ny fanahy masina foana no vahaolana tao anatin'ny soratra. Ireo olona mahita fahitana ireo foana no nataon'Andriamanitra solution. Ohatra jubelam-paminany no tenenitsika teo. Mosesy nataon'Andriamanitra nahita n'ilay azony rehetra izy. Nataon'Andriamanitra ny Mosesy Andriamanitra hoe andalo eo aminao aho fa esorony kapanao. Ireo olona rehetra nataon'Andriamanitra nahita vahaolana tamin'ny génération rehetrarehetra dia nataony nahita fahitana. Teneno eo akaikinao ataon'Andriamanitra mahita fahitana ianao hoe satria ianao dia vahaolana. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ianao tsy mba le ianao mihitsy ilay olana fa ianao ilay vahaolana. Joseph nataon'Andriamanitra nahita fahitana. Nataon'Andriamanitra nanonofy izy hoe indray andro anony misy kintana anaky 12 ny akohoka teo aminy. Hoy tamin'ny maraina matsanao hoe ianao rehefa mba miaina zavatra miavaka, rehefa manao zavatra miavaka dia ohatry ny heronan'ny olona. Tesitra miretam-po tamin'i Josepha hoe iza koa ny akohoka eo anatrian'io. Fa za miteny ianao indraindray ianao manana zavatra dia ohatrany tsy micomprendre zany ny olona. Za miteny ianao rehefa feno fanahy masina sy miaraka amin'Andriamanitra dia mivolona amin'izany. Tsy comprendre amin'ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao mihitsy izy. David nataon'Andriamanitra nanonofy, nataon'Andriamanitra nahita fahitana. Rehefa te amin'ny vahaolana ny olona Andriamanitra dia mampiseho anazy fahitana ary mamela azy amin'any. Amen. Rehefa miteny izy hoe fahitana dia aza mieritreritra fotsiny ianao hoe mikipona ny masony. Ino misy an'izay misy selatra ngedaribe tsara an'izay fotsiny. Fa ilay fahitana dia hoe point de vue, ny fomba fijery, ny fomba fahitana amin'ny zavatra anankiray. Izay dia lazaiko anao hoe ianao dia mahita fahitana. Iza dia efa nanofy
dia ohatra hoe mety tao anatin'ilay nofy ianao tamina toerana anankiray nentin'Andriamanitra tamina toerana anankiray mety hoe mbola tsy fantatrao mihitsy atsangano hoe tananao izy indray nefa tao anatina nofy dia nataon'Andriamanitra niresaka tamin'ny olona tsy apozinao mihitsy na mety mbola tsy hitanao na ataoko raha mety manam-pahefana na ataoko hoe zavatra ohatry hoe ianao hoe izy ary ty olona resaka ato anaty nofy ty atsangano ny tananao zao teneniko anao matoa mavelan'Andriamanitra nofisinao afaka nitanterahana zao teneniko anao rehefa manofy zavatra ratsy ianao dia toa dia tapao amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra efa te hiresaka aminao zay mitraindray ianao aina ianao mieritreritra hoe za efa nanao an'izany hoe za hoe nofinofin-dririmina kosa zany e za manokana raha vao manofy aho hoe misakafo na mandeha buffet garanti arivo isan-jato toa dia nerinandro ao anatin'iny tsy maintsy misy fitahina tsy takatry ny saiko foana ao aorian'izay ianao zao mety hiteny ohatran'ny pasteur teny dakano ty fa manofy sakafo zao teneniko anao raha manofy andray andro any hoe ianao le nanao buffet niaraka tampo hitazay ianao fa zao ny olon'Andriamanitra dia olon'ny fahitana ianao ve tsy mbola nanao an'izany mihitsy hoe nisy fotoana ianao nandehandeha teny dia ohatra misy zavatra miteny tampoka ohatry hoe zavatra kely mandalo tampoka ao anatinao hoe oay mijery ry zavatra ry dia ianao tsy milalala izy fa tampotampoka hoe izy mijerana dia zavatra kely tsy izy dikany azy za miteny ianao aza misous-estime an-tenanao ianao fa ianao ny atao hoe tempolo ny fanay masina teneny eo akaikinao ianao zany hoe tempolo ny fanay masina hoe ny olon'Andriamanitra dia olon'ny fahitana zany hoe vision sy point de vue na fomba fahitana zavatra anankiray manana vision ianao zany hoe aseho an'Andriamanitra zava-miafina na zavatra mbola ho avy tia ny azadino ary nampahirezikolona ankehitriny tamin'ny atoandro ny azadinao ny devoly tsy malala no avinao Andriamanitra miteny fa hotahina sy ambinina ho arahana famantarana sy fahagagana ianao ny devoly tsy mino an'izany fa zao teneniko anao satria izy tsy malala no avinao dia ianao ankehitriny aloha ny persécuteny ny lasanao efa fatany iny tena fatany nandinika tsara no lasanao mihitsy izy izy hoe ty taloha ohatra zao ty taloha efa nangalabola ty taloha efa naditra ty taloha kamokamo ny lasanao fatany fa no avinao Andriamanitra ariariany mamaritra azy sy manana azy ary zay ny atohanao lehibe indrindra satria ny ho avinao tsy eo an-tanany fahavalonao fa eo an-tanan'Andriamanitra zay différencen'ny olona mino sy matoky an'Andriamanitra sy ny olona tsy mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra rehefa tsy apetraka ao amin'Andriamanitra ny fiainanao dikan'izany zany atopatopany rivotra sy ny ratseny iny dia zay tiany ale eo ny zavatra anankiray zay nampianaran'ny pasteur Ntsoumanet tamin'izay nakany Tamatavy tany amin'ny fiangonana ny Tamatavy zavatra anankitelo izy ny zavatra miseho amin'ny kristiana ny ataka ny devoly dia ohatra zao iverina amin'ilay fahitana rehefa avy eo ny ataka ny devoly DSP nampianaran'ny pasteur an'ilay izy rehefa ohatra izy rehefa hiataka ny olona ny devoly dia miseduiranao izy ianao rehefa tsy azo tamin'ny séduction ianao ohatra ianao hoe ty zavatra anankiray be dia be ny olona nanankarena taloha fa tsy nitsina tampotampoka teo tsy sinina tsy be dia be ny olona zay raisinay fa manao an'izay dia gaga ianao hoe naninona azy satria ny séduire anazy ny devoly zay fa dadidiko hoe dia distraction ataony variana ianao taloha ianao mivavaka be tena tsy misy ohatranao mitahina ianao tena raha nisy olona nitahina satria olona natoko dia tsy misy ohatranao fa rehefa nandeha tena ny fotoana dia distrait ho azy ianao variana tamin'ilay fitahina ianao variana tamin'ilay ianao le lasa ifona lasa ozy izy ny olona hoe tena mpaminan'ny Jehovy dia variana tany ianao adinina ao an-trano tompo fa ozy izy ianao hoe zany zay zao grand distraction tamin'ny voalohany ianao satria ianao nafanafo be tao amin'ny tompo dia tsy nitsina tao ianao dia nitahin'Andriamanitra ianao dia iny amin'izay ianao fa tsy ao anaty sampana intsony taloha
tsy nisy ohatranao rehefa mideriny ianao tonga dia tafilitra ny olona mipatrapatraka ny ranomasinoana satria mahita fanatrehana izy vao eo ianao. Fa mitatsy oriana nisy distraction ary za miteny ianao spécialité ny devoly midistraire ny olona. Ifona io resaka téléphone io za miteny ianao distraction. Adiny firy isan'andro ianao ny eo amin'ny téléphone, adiny firy isan'andro ianao ny eo amin'ny télé. Ok, ary mijery barea ianao fa tsy ny barea ny tsy marana mandraparivo ny andro. Firy ny fotoana laninao amina zavatra tsy mampitombo ny hoavinao, tsy manatsara ny hoavinao. Za miteny ianao rehefa distrait ianao dia na le fahitana raha tsy hitanao intsony. Lasa zavatra lasa écran foana ny hitanao, tsy hitanao le fitahiana sy fanambinan'Andriamanitra fa le écran, nefa hatramin'izao le écran mbola tsy mivadika volo fa mivadika distraction. Rehefa tsy azony amin'ilay distraction ianao, na herin'ny fady aminy efa mba mivadika hoe vidéo fampaherezana ny hita eo amin'ny Facebook sy eo amin'ny téléphone. Iséduiranao indray izy, hiditra amin'ny séduction izy. Misy olona tsy azo amin'ny téléphone hoe resaka distraction fa azo amin'ny resaka vehivavy, nda azo amin'ny resaka lehilahy, azo amin'ny resaka fitsangajangana, azo amin'ny resaka loka, azo amin'ny resaka zavatra iséduiranao indray izy. Enao le zaza nahay tsara iny tsinitsinina teo lasaina fa hoe voany adolan-tseto. Il t'a séduit ma fille, il t'a séduit mon fils, elle t'a séduit. Séduction. Ary tena rara rehefa tsy azo ny taminao anankiroa reo ianao persécuteny amin'izay. Ay, monsieur mafy be taoko tsy manamboly ty an'io. Raha tsy toetra ny devoly ohatrany ahoana ty rehefa tsy manana izy io mantsy dia mieritreritra hoe milamina be. Ohatrany ahoana ty rakitiako ny fahasalamany, ohatrany ahoana ty rakitiako ny zanany, ohatrany ahoana ty rakitiako ny fanambadiany. Persécuteny amin'izay ianao, any amin'ny marary ianao ny atao. Tsy ho an'ny olona manana fahitana sy tsy ho an'ny olona manana faminaniana sy ny fahitana zany. Ny fahitana ao anatin'ny fahitana mbola vao miainga ny fotsiny ny teknika ny devoly dia ianao nefa mahita sady. Ny fahitana dia manana discernement azy ianao hoe vao miainga avany dia efa fantatro, vao miainga avany. Ary pastera tena spécialité ihany koa dia matsika manana pastera vao misy zavatra miseho dia efa fantany avy lavitra hoe misy zavatra ohatr'izao. Nisy fotoana mbola hoy mantsy pastera fa manino moa tsika raha manao an'izao e, le zavatra tsara be dia hevitra le izy misy pastera mbola tsy resy lahatra amin'izany ohatrany tsy mety zany hevitra any misy ty vadiko ty koa zany dia tsy mba miherin'ny hevitro mihitsy so ihany. Tamin'izay fotoana izay tsy kelikely an'izay herinandro taoriana an'izay nisy zavatra mipoaka dia misy izy hoe andraiky akono so ihany. Rehefa feno fanahy ianao dia manana discernement ianao hoe misy danger tonga ny amadika any. Amen. Za manona amin'ny anaran'i Jesosy hoe ninona zana-tsipika alefan'ny satana tsy tonga eo aminao zany fa hitanao miainao ny fotoana. Ainao miala amin'izany. Vao miaingana fakapanana karazanina na karazanina dia efa hainao hoe ohatr'izao ny anaovako an'ity. Amen. Na ao anaty vavaka ianao na anatina sary mandala dia afaka omen'Andriamanitra fahitana. Rehefa manana zavatra mavesatra ao am-ponao iny ianao, zany tena anao mifandresendahatra iny efa fahitana. Manana tanjon'Andriamanitra tahaka ny hoe tsy maintsy ho tonga ny Kanana ny zanak'Israely. Zany teny ianao efa nanana fahitana Andriamanitra. Rehefa tantarany Elia dia hoy izy hoe mijery ve ianao dia hoe inona ny ao mbola voarao anao ohatran'ny felan-tanana. Zany teny ianao efa fahitana zany. Fa ny ohatran'ny raha ohatran'ny felan-tanana kely na vita oram-be. Ninona zavatra eo amin'ny fiainanao aza manamavo an'izany ianao. Ny olon'ny fahitana dia mahita ny eo amin'ny tontolo ara-panahy. Rehefa ianao no manofonofo biby amin'ny alina ka tsy hainao hoe inona dikan'iny avy aty tongava aty dia tenenao na hoe inona le biby. Reo feno mpanompon'Andriamanitra mahay mamaly anao reo. Olona manana ny fahitana
tanao amin'ny tontolo ara-panahy eo. Rehefa le buffet rehefa sakafo dia dika izay miomany ianao. Taloha rehefa tambola kely dia mosisy ny olona hoe raha vao mangididy no ny tanana dia andray vola be dia ataotao eo amin'ny volo andreky ako fahitana vai izany. Falifaly misafosafo loha eo fotsiny satria tsy mba misy ny safosafo ny loha. Ny maminany, le maminany dia hoe teny ao ambany influence ny fanahy masina. Za miteny ianao mitandrema ny amin'ny zavatra teneninao. Aza miteny any ankizy izany hoe nalaretina ma dia tsisy resaka mihitsy. Za miteny ianao olon'ny autorité ianao aza miteniteny foana. Za tigna ma dia tsy ho tafavoaka mihitsy dia gaga ve ianao raha tsy tafavoaka mihitsy. Raha nadahy, raha vavy ibebao le zavatra rehetra taloha ireny. Za angamba nenaleo amin'izay, za angamba nefa ody any amin'ny tompo vao maika atao ny tompo lava andro iainana be. Ny olona rehetra lasa daholo dia mbola eo. Aleo aloha ananiana kely fa mazary ohatry ny matory. Ny faminaniana ny teny dia misy fahefana ho an'ny olona miteny azy. Ianao mieritreritra fa hoe tsy misy fa za tena miteny ianao misy. Zao teny eto anao Andriamanitra afaka atoa dia misy izy hoe misy daholo ny zavatra rehetra fa miteny izy. Teneno eo akaikinao misy tika no zavatra teneninao io hoe. Aza miteny an'izany na mangatsika raha ny andro hoe raha tiantsika ty angamba dia tena tsy tafa mihitsy ny ririnina ray amanontolo. Mody any amin'ny ray alohan'ny fotoana eo ianao. Tandremo ny zavatra teneninao. Ny olona feno ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra mbalana dia misy autorité. Ny teny dia mitondra fanasitranana. Ny teny dia mitondra fiainana. Ny teny mampitsahatra zavatra. Ny teny dia manetsika zavatra. Ny teny dia manome fiainana. Ohatran'ny teneniko teo nataon'Andriamanitra. Ny secret amin'ny faminaniana sy ny fahitana dia ity. Na dia impossible azy dia ambarao foana fa ny fahambaranao azy mamadika anazy ho possible. Za miteny ianao manao ohatran'ilay pasteur anankiray sady amarana. Vitsikely olona 3 sa 4 tao amin'ny fiangonana. Dia hozy ny olona hoe ny tokoa miinsiste nefa nijereo efa zarara misy olona ho aminy. Dia hoy izy mantsy ny olona zahay anefa nahazo tany ngeza be. Zahay izy hoe efa nangana hatramin'ny fiangonany. Dia nesony olona izy dia hozy izy ny olona hito ara vao mbola vao mandeha bisikleta ny andehana hito isaky ny makany am-piangonana sady olona 3 zareo ny anao fiangonana. Dia isan'andro izy miteny amin'ny olona zahay anefa zao e. Dia very ny olona fa mandainga izy. Aika ny tontolo ny fanahy efa matakatra fa hanan-javatra izy. Zay pasteur zay immeuble be ohatran'ireny any Dubai ireny ny fiangonana. Amin'izao fotoana. Nejehan'ny olona izy fa zao noteneko anao anentsika anao foana ny olona ny amin'ny visionanao, ny amin'ny fomba fijerinao. Hozy izy ny olona miniminy foana milaza foana hoe anakarena nefa jereo. Za miteny ianao ho avy fotoana ho avy andro anakarena ianao dia misy ny trovavolombelona aminao. Dia mba hanjanany amin'izay zao no miteny. Amen. Loantsika iaraka hitsangana dia tiako ianao amin'ananao. Teneno hoe za dia olona mahomby, za dia olona manana fahatakana, za dia olona manana hevitra tsara, za dia olona mahay mitondra ny tokantrano, za dia olona mahay mandamina ny fiainana, za dia olona manana ho avy. Amen. Akipiro masonao. Aza mijery ny hafa, aza maminanoa ny hafa fa ho anao aloha anjaranao zao. Raha eo misotranao any amin'ny teneniny eo amin'ny fiainanao inona ny tianao. Za dia olona tafita, za olona mahita ny Amerika, za olona mahita ny any ampitan-dranomasina, za olona tsy mitsiriritra ny hafa, za olona motsiriridina, za olona olohany fa tsy olambona, za olona mahataka-javatra, mahatsanga ny zavatra, za dia olona hikirakira zavatra tsara, za dia olona hatsangana zavatra tsara. Teneny eo amin'ny fiainanao zany. Aza varibariana aza mijerentsy anoloana. Raha io tonoko amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ho tanteraka ny faminaniana izay teneniny eo amin'ny fiainana. Raha misy olona malala indrindra amin'ny fiainany Andriamanitra dia ianao misika izy ary ianao no malala ny ho aviny. Tonoko Andriamanitra fa tsy mahazo voakasiky ny fahavalo izany ny ho aviny iray manontolo. Tonoko Andriamanitra fa olona hanana zavatra tsara izy, olona
Tonoko amin'ny anarana maherinao Jesosy fa reto olona atsangano ny tananao, reto olona tsiraray avy reto dia hanana fijoroana vavolombelona. Tonoko Andriamanitra fa ireo tanana rehetra izay mitsangana ireo, raha misy olona marary ka hametra tanana ny olona tsiraray avy reto dia tonoko fa sitran'izany olona izany. Tonoko Andriamanitra fa tsy mila fisehosehoana izy, tsy mila fihetsiketsehana izy, fa nizaniza marary ka kasihana dia sitran'izany. Tonoko Andriamanitra fa reto olona reto dia tsisy olona afaka hanambany azy na hanamavo azy na hanao tsinitsinina azy fa ny fisiny dia misy impact n'aiza hoe atsangano ny tananao. Tonoko amin'ny anarana maherinao Jesosy fa izay zavatra kasihan'ny tanany reto olona reto dia tsy mba mety simba zany, tsy mety rava zany. Izay zavatra rehetra ataon'ny tanany dia mahomby ary ahitany fiany miaina miaraka aminao, ahitany fiany zavatra rehetra ataon'ny tanany Jesosy eo. Tonoko amin'ny anarana maherinao Jesosy fa na dia tony felan-tanana fotsiny aza ny fanantenana hitany ankehitriny dia tonoko Andriamanitra fa eo amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy oram-batravatra fitahiana sy fahasoavana izany. Raha eo tonoko fa tsy ho nofinofy sy honohono ho an'ny olona tsiraray avy ny fitahiana sy ny fanambinana, ny fahatafitana eo amin'ny fiainana, ny fananganan-javatra eo amin'ny fiainana, mahita zanaka tafita. Ary tonoko amin'ny anarana maherinao Jesosy fa tsy mahazo mahita ny fahafatesan'ny zanany olona tsiraray avy eto antsika. Tsy mahazo mahita faharavana ny fiainan'ny olona tsiraray avy eto antsika. Tonoko Andriamanitra fa ny olona tsiraray avy dia misy autorité eo amin'ny vavany. Tonoko Andriamanitra fa rehefa ao am-piasany izy dia olona hoekena ny heviny satria hanana hevitra tsara izy. Tonoko Andriamanitra fa ninina fitsiriritan'ny olona azy dia tonoko Andriamanitra hoe ametraka azy amina toerana ambonina landavina. Tonoko promotion eo amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy. Tonoko Andriamanitra fa afaka nikirakira arena izay mbola tsy nandalo teo amin'ny fiainan'ny tanany hatramin'izay ny olona tsiraray avy. Tonoko Andriamanitra fa izy dia tsy ho mpangataka fa ho mpapidrana eo amin'ny fiainana. Tonoko manokana amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy eto fa ny fiainana tsy mahazo mifarana raha tsy misy fijoroana vavolombelona. Raha eo marina sy matoky amin'ny teninao ianao no manome ny faminaniana, tsy an'olombelona zany, tsy takatry ny olombelona zany fa ianao kosa. Tonoko Andriamanitra fa ny olona tsiraray apetrao eo amin'ny lohanao ny tananao. Tonoko Andriamanitra fa reto olona reto dia olona fahitana, na mijery olana ary izy opportunité ny olana eo anatrehany, na mijery endrika faharavana eo amin'ny zavatra hafa ary izy endrika opportunité anehoana vonahitra Andriamanitra ny olana rehetra eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Tonoko fa nizaniza manofy ampianarinao apetraka ao aminy ny faminaniana, mbola tsy miainga akory ny olana dia fa hitan'ny olona tsiraray avy efa manana ny entiny ady rehetra izy tompo hiatrehana ny olana sy ny fahavalo. Tonoko Andriamanitra fa nizaniza manandrakandrana mikitika azy dia efa ho hitan'ny meloza izy. Amin'ny anarana maherinao Jesosy nanaovana izany vavaka izany sika rehetra na hoe